Ny filazantsara nosoratan'ny Jaona, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fitarihan-teny. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona nanambara amin'ny mazava, mba hinoan'ny olona rehetra no teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona nanambara amin'ny mazava ihany izy. Tao ny tena mazava, izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny tonga nofo, ka nonona tamintsika, ary hitanay voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana hanampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanak'ilay tokana izay ao an-tratrany iray, izy no nanambara azy. Ny nanambaran'i Jaona mpanao batisa an Jesosy. Ary izao no nambaran'i Jaona: raha ny jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema akany aminy, mba hanontany azy hoe iza moa ianao, ary nilaza marina izy ka tsy nandà, fa hoy ny filazany tsy izao no Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe ahoana ary, Elia va ianao? Fa hoy izy, tsy izy ao. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe tsia. Dia hoy ireo taminy, iza ary ianao, mba hitondranay valiny ho any amin'izay naniraka anay, lazainao iza moa ny tenanao? Dia hoy izy, izao dia feon'ny miantso mafy any anefitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova, araka izay nolazain'i Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batisa, raha tsy ianao no Kristy na Elia na ilay mpaminany? Jaona namaly azy ka nanao hoe izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aoriako, ary tsy miendrika hamangy fehikapany aza aho. Izany zavatra izany dia natao tany Betania any andafin'ny Jordana, izay nanaovan'i Jaona batisa. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manantona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Ary izao tsy nahalala azy, fa mba haseho amin'ny Israely izy, izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe izao nahita ny fanahy midina avy any an-danitra, tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nahalala azy, fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idina ny fanahy sy hitoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Ny nahazoan'i Jesosy ny mpianany voalohany. Noho ny ampisony iny indray dia nijanona ny Jaona sy ny mpianany roalahy, ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy, Rabi,
izay atao hoe raha antsika mpampianatra eo. Aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ho ora 10 tamin'izay. André, rahalahin'i Simona Petera, no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny tenin'ny Jaune ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe rahatika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary noho nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao Simona zanaky Jaune, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahatika Petera. Noho ny ampiso dia te hiala ho any Galilea Jesosy, ary nahita ny Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha. Ary Filipo dia avy amin'ny Betsaida, tanànan'i André sy Petera. Filipo kosa nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanaky Josefy avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahita ny Natanaela avy manantona azy, dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fony tsy mbola niantso anao aho Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa ny lazako taminao fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao, ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary koa izy taminy, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen.